laza heri yaja dua sanjajai wana Jehovara tumbuni tumbu panzaka ni panzaka anjamani jini anjamani cha tera laza heri yaja duni naisha wana manjakisa mipecha kamiseza fyanjianana anyandanica ni masuna wanefatsimba sasa chamitazana anayetiatan yana mulai panzaka tena vufiketana famiunditu mizeria naifuari na urecha tsisiavana misarazarasu tera laza heriaza dua saujachai wana Jehovara tumbuni tumbu panzaka ni panzaka anjamani chini anjamani cho tera laza heriaza tuni naicha wana manjakisa nitani sinilonicha izau tutulu izau ni lumbelu nana tono yata na finarisha niara kaminau isana komalala na unafui na usuruna ufana vutana Bakenya tana ni satana ni uluna Jeso situkana lupa masinana fenu faeva itala lulumbelu na sabyaja famarinana anaunifanzakan milatunjasa fanarefa nyanganicha amira pirata ana fanai fovunzi fiderana mafinaritra setsimitacha faly miarabatsika riavana amty andro ny tompo androany ty mila mitandrina ihany nefitsika satria ny apokalypsy 12 dia milaza riavana loza ho any tany sy ny ranomasina ozy fanidina ety tany lay devoly zay amin'ny fahatezerana lehibe ikororoka atsika rehetrarehetra za mba manasanao rehefa mandroka devoly tahaka amin'ny fanaotsika reny aza mipetrapetraka fotsiny na mijery ny ataon'ny mpiandry na mijery ny ataon'ny hafa fa roay fantatrao voanengy tany an-trano ianao mety kivikivy ianao roay zany fa ny tompo teniteny tamintsika ndeha sika hita ery apita ifindra amin'ny toerana anankiray tian'Andriamanitra ianao mety kivikivy ianao androany mba azo fifaliana fa roay zay rehetrarehetra manakatsakana anao vavaka sika
jesosy malalo misaotra anao zahay amin'izao ora sy fotoana izao tonga eto amin'ity tempolinao masiny ity sahanay no milaza jesosy fa ianao dia niteny taminay hoe fahavalonao zay koa dia anambara jesosy fa fahavalonao zay satria hitanay teo amin'ny fiainanay fa ilay devoly dia manimba sy mandrava momba anay rehetrarehetra hatramin'ny fiangonanay hatramin'ny ankonanay hatramin'ny fianakaviana rehetrarehetra kehitriny ka andreto zay tsiraray avy tonga eto amin'ity tempolinao masiny ity tompo iona aminao iresaka aminao marina ny soratra masiny izany fa amin'ny fahatezerana lehibe ny dinany satana tetỳ tany satria efa kely sisa ny andro iainany jesosy eo indrindraindrindra fa zay aty amin'ny tony fiangonanao masiny tony ny tena kororoany satria ny azy efa anazy ihany fa ny tsy anazy ny dadaviny ho azy ka andreto zay jesosy no mifahefanao raha ny herinay dia resiny zay jesosy fa ny fanananay anao kosa le niteny taminay nanome baiko anay naniraka anay ka ekeny niraka ao zay niteny taminay hoe efa nomena ny fahefana rehetra ny an-danitra sy etatany ko mandehany ianareo amin'izao tontolo izao jesosy eo efa nandeha zay ary mbola andeha fa ny tenin'Andriamanitra koa dia nilaza misy afo meloa azy andevona ny fahavalo manodidina misy fahavalo manodidina anay na any amin'ny eritreritra ihany any amin'ny sainay na amin'izao fotoana izao na amin'ny FPVM rehetra na any ampitan-dranomasina any ary mangataka aminao zay jesosy omele fahefanao zao famantaran'izao ny anarak'izay mino androka ty amin'ny anarako izy ko amin'ny anara maherin'i jesosy kristy velona fa nazareta no ananganana ny tananay tahaka ny sabatra andefasana ny afo masiny Jehovah andoro may fahavalo manodidina levina tsy anakely tsy anapahefana titiny amin'izao toerana zao titiny amin'ny tsiraray avy tsy anambinina tsy anapahefana programa rehetrarehetra fiampangano rehetrarehetra tsy anakiry tsy anapahefana amin'ny anara maherin'i jesosy kristy velona fa nazareta titiny any amin'ny saina ihany titiny any amin'ny fanahana ihany titiny amin'izay momba anareo ho any amin'ny farimy rehetra hafa amin'ny anara maherin'i jesosy no anditiny sy androana ny asany satana tsy anakiry tsy anapahefana saotra jesosy saotra indrindra tompo saotra indrindra jesosy mankasitraka jesosy satria no amarinina ny teninao raha ny zanaka amin'ny manafaka ho afaka tokoa ianareo saotra amin'ny fanafahanao dia avelao zay idera ankalazanao amin'ny fonay rehetra satria zay ny tadavinao tompo dia misaotra indrindra tompo amen dia ame voninahitra ny Andriamanitsika le voalaza ny soratra masina hoe tsara sady mpanao ny tsara satria fiainantsika tahaka an'izao dia noho ny fahatsaran'Andriamanitra io ame voninahitra asika voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany haleluya masina Jehova tompony maro enky ny voninahiny tany rehetra amen anoizatsika amin'ny fiderana azy ny salamo fa 4:30 am'zato ny andiny rehetra vity zay teny hira saotra sy tera ao amin'ny boky fiderana 4:20 am'zato ny andiny ny voalo sy faharoa ataotsika ankalazantsika ny Andriamanitsika ideratsika ny Andriamanitsika fa velona ny Andriamanitsika salamo fa 4:30 am'zato ny andiny rehetra rehefa hita zay dia hiara isotra sy iteran'Andriamanitsika amin'ny anaran'ny tompo manao hoe andeha nisaoran'i Jehova ianareo rehetra mpanompon'i Jehova izay mitoetra alina ao an-tranon'i Jehova manandrata ny tananareo omby fitoeran'ny masina ka misaoran'i Jehova hitahanao avy eo zionany Jehova mpanao lanitra sy ny tany amen
voninahitra ny eo anao ry Andriamanitra tsara sady mpanaony tsara. Lay Andriamanitra avy toerana fa iva avy jery, nahary zao rehetrarehetra zao, nahary tongotra matanana anay. Lay Andriamanitra tsy azo arina amin'ny Andriamanitra zao tontolo zao satria mpamorona, namorona ny zavatra rehetrarehetra. Lay niteny taminay mpanaradia azy rehetrarehetra manao hoe za manana ny hevitra heverako anareo, hevitra hitondra fiadanana fahatsoloza. Noho ny fieveranao anay dia toy izao zahay, manana etaeta iazakazaka ny voninahitra anao, na dia ny manatanteraka ihany ary ny teninao hoe manaja ny andro sabata hanamasinana anazy. Tiany sabata anay tompo, tiany eritreretina mba handerana sy hankalazana anao, dia isorana anao no ny soa sesehena zay nataonao taminay satria nampandalovinao tamin'ny fiainanay ny fahatsaranao rehetra. Nomenao anina sahaza, narovanao tamin'ny loza, nomenao etaeta nompo anao iona aminao anampitiavana anao, narovanao amin'ny zavatra maro isan-karazany. Tena velanao anompo anao, dia natokisanao tamin'ny zavatra rehetra, mankasitraka indrindra tompo, ary isorana ny anaranao koa araka ny teninao misora amin'ny zavatra rehetrarehetra. Misy lalana hitondranao anay indraindray mety tsy mifanaraka amin'ny eritreritray, nefa kosa ampianarinao zay isotra satria zay ilay hevitrao, zay ilay lalanao, ka tsy mety mifonay ankehitriny raha tsy misotra anao noho ny amin'ny herinandro iny. Ny masonay nahita ny fahasoavanao, ny sofinay nandre ny fahatsaranao rehetrarehetra, ny vavanay nanambara ny filazantsaranao, ka ankehitriny any herinay tena mampiara-peo eto amin'izao toerana zao, amin'izao fivoriana masina. Ry Andriamanitra tomponay sy mpanjakanay, ka na dia tsy mifanatsana amin'ny zavatra vitanao tamin'ny fiainanay ary. Tena tsotra Andriamanitra, tsotra na ny fitafiana ary tsotra, ny fona hitanao ny ao anatiny ihany, fa mba havelao zahay anandratra tompo tahaka an'ireo namanay izay efa lasany aminao, tombon-dalana ny azy. Fa zay koa ho an'izay fanirina ny etaetanay, dia mba havelao zay santatra ny fiainana ratra zay eto amin'izao toerana zao tompo, satria satrinay dia satrinay tokoa no hoany. Ka mba mangataka aminao zay, mba raiso amin'ny voninahitra ny anaranao, raiso tompo ho santatry ny ratra zay manao hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro, eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Petraka amin'izay. Firana protestante andeo ataotsika andraisatsika sady ny sitrapon'Andriamanitra sady hafatr'Andriamanitra amin'ity androandroany ity. Tompo mba te iona aminao ny olonao, raha tsy ao anatinao zany te iona amin'Andriamanitra, te mandalo zao fotoana zao. Tsisy tombonao anao zao fotoana zao raha tsy tena iona amin'Andriamanitra ianao. Mino hafa zay ny atongavanao eto iona amin'Andriamanitra, fanampy ny zavatra rehetrarehetra, fa fionana amin'Andriamanitra ny tena fototra zao fotoana ataotsika zao. 420. Vehivavy Samaritana zay tsy navelany Jesosy raha tsy mifanena taminy. Ho averintsika iny hira 420 iny, aza atao tahaka ny niranao azy teo, fa tovy tahaka ny olona avy niazakazaka eneo mitady famonjena. Fa ty vehivavy Samaritana rehefa niresaka tamin'ny tompo, rehefa mifandresy lahatra tamin'ny tompo, rehefa niresahan'ny tompo lahatra tao anatin'izay dia izao ny teneniny tamin'i Jesosy:
ary nambabo an Jesosy hoe omeo an'izany rano zany aho izy mihitsy nangataka teny men'ny tompo izy satria nangeta ety izy mba tsy andanako eto amin'ity fatsakany ity tsono izy mba meo zany rano zany mino afa mangeta ety anao na amin'ny fiainana ary anome rano Jesosy ho anao ndeha ho ataotsika eo ampitsanganana ny raisana ny afatr'Andriamanitra tompo mba te eo aminao ny olonao te aza atao mitovy tahaka an'le teo fa ataovy hafa mihitsy za le vehivavy Samaritana raha lehilahy kosa ianao dia ataovy ohatra n'izay ihany te eo aminao Andriamanitra. Toerana ianareo tompoko misy mpanjaka anankiray niavaka tamin'ny mpanjaka rehetra fa nao nyity mpanjaka ity ry havana ny tsy manao ny fitafiny mahampanjaka azy fa manao akanjo tsotra izy ary dia midina ifotony eny amin'ny vahoaka izay hoentiny izy mijery ny zava-misy eny ary izay ny tena tsara satria na Jesosy ary nanao an'izany nidina olombelona izy mba afatarany momba ny olombelona dia nidina teny ty mpanjaka teny jery ohatr'izao ny fijalian'ny olona ohatr'izao kay fiainany le olona tantanako le olona hoentiko kay ohatr'izao ny fiainany ao anatin'izay azadino fa hitan'Andriamanitra momba anao fa namvolondohanao ary voaisany zay mampisento anao sy momba anao ahitany dia hitan'ilay mpanjaka ry havana dia nijery teny izy ndray andro anefa satria fanaon'io sendra tratran'ny orambe ohatr'ny maly ariva izy arivariva ny andro dia izy nandehandeha teny tsy nitondra tsisy ny ety mihitsy fa tsotra ny fitafiny dia tsy fantatro ny olona izy avy ny orana dia nahita lavarangana anankiray izy dia nialokaloka teo tsy nety nitsahatra nefa ty orana tsy nety nitsahatra le orana dia haneriny dia nialoka teo izy farany tsy nety nitsahatra le orana nandondona tao amin'le trano misy lavarangana io izy le trano ao ambany tao nandondona izy dia dondoniny tao dia zao ny fiangaviana mba nataony tamin'le tompotrano ramatoa zay ny nandray azy teo odoa nandondona atao izy dia nampidiriny dia ozy izy hoe ono aso dia mba misy elo atao aminao mba indramiko fa avy lavitra mantsy dia tsy afaka ody amin'ity orambe ty dia mifandresy lahatra teo dia ozy le vehivavy anao ve tsy fantatro akory ko ampindramiko elo ao anatin'izay dia miresaka teo izy dia farany resy lahatra ihany le rem-pianakaviany ozy izy tamin'izay hoe manana elo roa ozy izy fa ny ray vao mividiko fa ny ray efa niasa efa totatota fa satria tsika mbola tsy mifankafantatra dia leo le totatota nomeko anao ao anatin'izay dia lasa mpanjaka anazy le elo zay totatota tao anatin'izay dia lasa nody izy ny ampitsony iny vao maraina tonga miaramila nanatitra le elo totatota vaky ny sain'le ramatoa very hevitra izy satria nahoana ozy izy tamin'izay hoe raha mba fantatro mantsy fa ny mpanjaka ny tonga teto amiko la elo vao nividiko nomeko azy ry havana amin'ny fanarahana an'Andriamanitra misy saritsara ny tahaka an'izany vavaka isika Jesosy io fitiavanay ianao tahaka an'izany mangataka aminao zay mitenena tompo satria hanangana ny ravy ianao amin'ity taona ity be tabe nefa rava satria nahoana na Andriamanitra ary nahary ny tany sy ny lanitra dia resy lahatra nanao hoe aritan'Andriamanitra fa tsara ny zavatra nataony rehetrarehetra ary ny olombelona dia tena navany amin'ny zavatra nohariny rehetrarehetra satria ny fofinainy nataony tao Jesosy eo miavaka amin'ny biby anezahay miavaka amin'ny zavatra rehetra anezahay tokony hoentinay hanomponanao sy amezam-boninahitra anao zany ka dia mitenena satria ny teninao fanilo ny tongotray sy fanazavana ny lalanay
amen. Ny perikopa ny FPVM zay mena ny loha hevitra amin'ity taona ity hoe taona fananganana ny rava, ary ny marsa kosa dia misy an'izao teny faniva izao hoe kristianina mpanamboatra fa tsy mandrava. Kristianina mpanamboatra fa tsy mandrava. Horaisitsika ny vaky teny ny androany Jeremia 12:5 any. Misy teny maromaro fa aloha io indraisitsika noho ny fifezatsika ny fotoana tahaka an'izao. Jeremia 12:5. Rehefa hita teny dao mba hiara-mamaky tenin'Andriamanitra tsika fa tsara koa nge miara-mamaky ny feonao anatin'izay miara-peo tsika amin'ny anaran'ny tompo. Jeremia 12:5 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: dia tonga tamiko ny teny Jehova hoe, motsy mahazo manao aminareo tonony ataon'ny mpanefy tamin'ny mangitiva aho, ry taranak'Israely o Jehova. Indro toy ny tany manga eo an-tanan'ny mpanefy azy, dia toy izany ianareo eo an-tanako ry taranak'Israely eo. Amen. Ray masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ratsorona zany dia inona eo ampelantanan'Andriamanitra tsika? Tany manga eo ampelantanan'Andriamanitra. Tsy maintsy volavolainy, tsy maintsy amboariny. Azadiny fa ny Andriamanitsika io, raha maniraka atsika hoe manangana ny rava ianareo amin'ity taona ity ho an'ny FPVM rehetrarehetra. Ny Andriamanitsika tsy tompoko tsy le flo na mpitarika na olona mety hoe tsy mba midina ifotony reny na hoe maniraka fotsiny ny ataony na mibaiko fotsiny ny ataony, fa ny Andriamanitsika dia manao izy aloha vao maniraka. Manao izy aloha vao maniraka. Alohan'izany fananganana zany alohan'izany hoe fananganana ny rava zany nisy fanorenana tao. Nisy fanorenana tao, nisy zavatra naorin'Andriamanitra tao. Ary io ampatsiahivony io hoe anamboatritsika, anangana ny ravitsika. Ao anatin'izay dia mba mijerytsika tsiraray avy. Ao anatin'izay hoe inona ny efa natsangan'Andriamanitra tamiko, inona ny efa napetraka Andriamanitra tamiko raha anangana ny rava isika rehetrarehetra ao anatin'izay. Satria ny Andriamanitsika araka amin'ny voalazako teo dia izy tsy mba maniraka fotsiny fa manao izy. Raha manao izy, inona ny zavatra nataony? Fantany fa simba le zanak'olombelona, dia nalefa ny safidrano, nalefa ny fandringanana tamin'ny Sodoma sy Gomora, nalefa ny fomba rehetra, nefa dia tsy niova ny olombelona. Nararotiny le famonoana biby sy fanatitra, fa ny ataony ihany dia naleo an'Andriamanitra, dia anerin'Andriamanitra ny zanany rahany. Zanany tompoko ny rahan'Andriamanitra anangana ny rava, anamboatra ny rava amintsika zanak'olombelona, aminjenatsika, satria misy zavatra nataon'Andriamanitra tsara tao dia ny rava. Dia tonga Jesosy anangana ny rava. Dia ny androany marina fandehtsika, efa nandetsika, efa tapitra sady ny marsa, fa ny androany mitenena amin'ny tompo mihitsy hoe atsangano ny rava amiko aloha Jesosy, satria sarotra amiko mihitsy ny andeha anangana amin'ny volana manaraka rehetrarehetra io, anangana ny rava anao tafika masina zao ny zavatra rehetrarehetra, nefa zary mbola tsy tafajoro tsara, za mbola tsy miorina tsara, atsangano ny rava ao anatin'izay. Misy fotoana isika mihitsy mifanaraka amin'Andriamanitra hoe za Jesosy anao ty asanao ty, zany zao mety efa simba. Ho atsika mpitarika, ahoana le olona taritinao, so dia efa rava reny. Ahoana ho an'ny katekomena efa mazoto mianatra ve, so dia efa miarava zany, satria misy miala tsikelikely. Ho an'ny mpiomana, mianatra aloha ny anjaranareo, mianatra ve mpiomana ao anatin'izay. Mpiandry manao ny asan'Andriamanitra, manao ny asa ve tsika, antekona ny asa rehetrarehetra ataotsika ve zany, satria misy tazan'Andriamanitra rava ao, misy tazan'Andriamanitra simba zay sainy atsangatsika, amboaritsika, fa tsy mpandrava ozy, fa anangantsika ao anatin'izay rehetrarehetra zay. Dia manentana aminao, satria nisy fotoana mba nakasika amin'ny foko ty, dada nanafatra, dadatsika raha aman-dreny, dada Randrena Toandry, zao nyteneny ndray andro mba tamin'ny nonony amin'ny samy fiangonana misy moa, dia tamin'ny fanatontolona nahitako hoe zao ozy ny afatry Jesosy hoe ho atsika mpanompon'Andriamanitra ao anatin'ny herinandro mba tazomy le fotoana anankiray tsy kitikitianao mihitsy fa ionanao amin'Andriamanitra. Tsy haiko io na asan'Andriamanitra toandro io,
na inona io fa aza vela isan'ny ozongozona mihitsy fa ity manokana ao anatin'ny herinandro ho anana larobio na talata io na maraim-baovao na inona io azaka tiana reny zavatra reny tian'Andriamanitra mba haverina ao anatin'izay dia mitaona ihany ny ataon'ny mpitarika ao anatin'izay fa velomy le kaiky rava ao aminao ao anatin'izay satria tena tiantsika Andriamanitra zay no natonga azy ny teny ao amin'ny Jeremia ihany izy nanafatra hoe zaho ozy manana hevitra heverana anareo hevitra hitondra inona ozy moa fiadanana fahatsolozy io lalana tinendrin'Andriamanitra ho anao ataonao io hitondra inona le izy fiadanana fahatsolozy tsisy tsy maniry hiadana zany ry havana tsisy tsy maniry zany mba hoe mba metimety ny atao rehetrarehetra fa eo ny tenen'Andriamanitra hoe le lalana tinendrin'Andriamanitra anao ny mpitarika hipetraka amin'ny mampitarika azy ny taritina mipetraka amin'izay taritina azy ao anatin'izay rehetrarehetra zay rehefa mandeha amin'izay rehetrarehetra zay tsika dia io le tenen'Andriamanitra hoe za manana ny hevitra heverako anareo hevitra hitondra fiadanana fahatsoloza ozy ao anatin'izay dia anana fiadanana antsika dia mba hanangana ny ravintsika ao anatin'izay rehetrarehetra zay. Petera ry havana mino afa fantatrao ny tantaran'ny Petera Simona moa ny anarany tamin'ny voalohany fa teny an-dalana dia novain'i Jesosy hoe ianao Simona no Piera Simon Petera moa vilazany tao anatin'izay. Petera rehefa natsony ny tompo dia teo am-pandratona aitsika tsara ny tantara ary teo ny tenenan'ny tompo anazy hoe ankehitriny tsy trondrotsony no aratonao fa inona moa olona ndray narotonao lasa mpitory filazantsara zany dia tena niaraka ny tompo teny nandritra ny 3 taona nahita ny voninahitry'Andriamanitra nahita ny herin'ny tompo tsy nanam-bola ary nanaovan'ny tompo fahagagana marary masondry Petera sy ny namany rehetrarehetra nahita nyzany fahagagana sy herin'Andriamanitra zany na i Petera raha tadidinareo ny tantara fa nandety ambony rano Petera noho ny finoany sy ny hafanan'ny fony fa zao ny zavatra nitsanga ndray andro rehefa maty Jesosy dia ao amin'ny filazantsara nampanoratona ny Jaona toko faha 1:20 dia misy an'izao teny zao ao mamperitreritra mihitsy ho antsika mpanompon'Andriamanitra zay tian'Andriamanitra nangana ny rava ndao mba hiara-jerena ny Jaona 2:17 taoriana ny nahafatesan'i Jesosy ty tantara ity tao anatin'izay fa na dia nahita ny fahagagan'i Jesosy ary ny herin'i Jesosy azy i Petera dia zao ny zavatra nataony Jaona 2:17 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe hoy Simona Petera taminy andeha anarato aho hoy izy taminy andeha hiaraka aminao koa izahay dia nandeha niditra tsambikely izy ary tamin'iny aliny dia tsy nahazo na inona mo fantatrao ry havana fa tantara efa niaina amin'ny Petera io fony izy vao nifanena tamin'i Jesosy maty Jesosy tsisy ny atefa tamin'ny mpianatra zany zay rehetrarehetra nampianarin'i Jesosy taminy zavatra hitany rehetrarehetra fa vao maty Jesosy na dia nanafatra hoe andeha hanamboatra fitoerana ho anareo efa nyteny amin'ny efa nanafatra izy hoe tsy maintsy ho alan'ny olona ho vonoana ao anatin'izay nefa hitsangana amin'ny andro fahatelo efa ren'ny mpianatra zany fa zao no nataony vao maty izy andeha hanarato ao izy Petera hiverina njony aninona indray izy zany hanarato trondro zay efa novain'i Jesosy hoe hanarato olona mila mandingitsika kristianina amin'ity fanarahana an'Andriamanitra ity ry havana mila mijery fotony tsika ao anatin'izay fa sao dia efa memembitra memangatsika noho ny amin'ny fitenin'ny soratra masinoany aparany any ny olona ho ty zavatra maro isan-karazany mihoatra noho ny fitiavany an'Andriamanitra mitaonanao amin'ity androandroanyity satria ny olana teto tsy Petera ihany nandeha fa na inona izy na ataona namana izy matetika zany ny hitanao anivona sampana na anivona fikambana mpinona na fiangonana mihitsy aritazana rehefa misy tsy metimety aminao dia miteny izy tsy vitan'izay izy tonga dia lasa tsy mipotrany fa mitaona namana izy dia tahaka amin'ny Petera manimba zavatra mandrava zavatra tao anatin'izay noetiny reto namany dia noetiny ny alana narato dia faona tanteraka hatreo zay rehetrarehetra nyresahany Jesosy taminy faona tanteraka hatreo na dia hoe ndana manarato olona amin'izay fa tsy trondro ry havana ilaina ny hafanam-po
fa mila mandingitsika ao anatin'izay dia zay no afatra Andriamanitra amintsika androany fiangonana manangana fa tsy mpandrava ao anatin'izay tenena ny tompo zay mba tsy sinenina tahaka an'le tantara zay nisariako ny sainao teo fa motsy mahazo manao tahaka ny ataon'ny mpanefy tanimanga ny tanimangako fa raha sao an-tsainao mihitsy hoe ianao dia tanimanga eo ampelantanan'ny tompo misy fotoana ny atotony reny tanimanga reny mba hifitsaka tsara mba mandaliana jereva nge fanaovan'ny mpanao tanimanga azy reny arevo vaky raha ohatra eo mpanaovanao izy vaky dia mbola veriny indray dia kolokolony ao anatin'izay mety misy fotoana tsy maintsy atoton'Andriamanitra ianao misy fotoana tsy maintsy amboarin'Andriamanitra ianao fa io ny lasainy hoe manana hevitra heverana nareo hevitra hitonga fiadanana fahatsiloza nahita tantara ary havana Jesosy olona tahaka atsika mba nandrehatrafo izy fa heverinareo dia taiza zany Jesosy mandromba 30 taona miborosy nify izy tompoko nanao ny asa nanasa lamby izy tao anatin'izay taona rehetrarehetra fa sao dia taonareo hoe dia ty anjely Andriamanitra nanao ny rehetrarehetra izy mpandrafitra zanaka mpandrafitra izy ny aina ny fiainana rehetrarehetra zay ny ahafantarany hoe tsy zao va mividiny tsitsina raha mahay ny tantara hainy ny fiainana rehetra meo an Kaisara zay an Kaisara mahay resaboly izy hainy daholo ny zavatra rehetrarehetra eo ny tiana hitenenana anao fa fiainanao mifamaofao na aran'orinasa na fianarana rehetrarehetra araka Jesosy daholo izy fa tonga olombelona izy ahita momba amin'ny fiainany zanak'olombelona rehetrarehetra ao anatin'izay dia zao ny zavatra nisy izy tia mba nitaraina ihany iza ozy nareo mba hitaraina an Jesosy marina fa mitaraina amin'ny raha izy fa ny mamany matetika mamany dia mariny resahany mifampiresaka ihany izy misy fotoana izy ny sasan'ny mamany lohany jereva mikaroka tantara nareo dia mahita inona tokoa moa zany ny fiainany nareo mpianatra rehetrarehetra eo sasan'ny tompo sasan'ny mariny lohany tao anatin'izay dia eo izy nitaraina hoe ohatra ny miresaka amin'ny mamany izy ohatranao ihany mba mitady olona iresana ny olanao anatin'izay tsy hitako izay atao amin'reto mpianatra reto fa mananatra azy foana miteny azy foana fa ohatrany tsy voaray any mpianatra mihitsy dia tamin'izay moa tao an-tranony iza ty le nitsangana tamin'ny maty Lazarus izy dia ny fety tao zareo dia mamindovay tao amin'ny mpianatra rehetrarehetra tao anatin'izay dia iny koa mbola nakivy an Jesosy ireo mpianatra mamy daholo tao anatin'izay rehetrarehetra zay tantara daholo zany fa reo makaroka ianao mba mahita ihany ao anatin'izay fa ny tiana tongavana tanimanga eo ampelantanan'ny tompontsika tsy maintsy manangana sy manamboatra antsika izy aloha zay vao irahantsika dia meteza ho amboarin'ny tompo meteza ho volavolany eo ampelantanany mba tsy sinonenina fa tsy zaka antsika zany tsy fantaotra akory na avitaiza ianareo na pastera ary na iraka na mpiandry dia mba nandalina ary havana hoe Jesosy eo za zao zahako zao matsapa mihitsy hoe zany ny fananao miasa dia mety misy fotoana ve hitenenana hoe tsy fantatra akory ianao na avitaiza ay zao zany raha ho anao manokana zao zany ny antony hoe tsy ho fantany Jesosy tsika rehefa memembitra tsy manao mifanarahana aminy rehefa tsy manao ny asantsika dia memembitra eny dia mefona ny momba anao rehetrarehetra ka na dia miboky ny fiainana mahita ny anaranao sy mitatitra ataonao rehetrarehetra mety tsisy zavatra vitanao ao dia mety tsy fantatry ny tompo ianao ao anatin'izay ka nitenenany aniny nizanizy na n'olom-boafidy ary eo ny tandremantsika fa dia mba omeo an'ny tompo le elo tsara indrindra ao anatin'izay dia zay no afatra Andriamanitra ifampaheresantsika meteza ho volavolain'ny tompo ao anatin'izao taona ny fananganan'izao dia kristianina manamboatra fa tsy mandrava azaravana zay efa vita n'Andriamanitra taminao fifankazaranao amin'ny tsito ny vavaka ataonao reny fandinihana soratra masina rehetrarehetra reny ao anatin'izay dia mba ataovy reny fa mafinaritra ny tompo ao anatin'izay dia mba tiako anananareo satria indraindray tsika mipetrapetraka tsy haiko hoe mba metraka aminao azao rehefa mipetrapetraka mba milamindaminy anao dia mitsotsotra ny ataonao dia maninona ao anatin'izay matetika ny ataon'ny olona mandray telefona dia inona ny ataony dia mijery publication jery ary ny rehetrarehetra mba mandeha ny andalana sy any mahita ny amin'ny fiangonana hoentina any vao malaladalaka ny olona dia telefona dao mba hovaina na dia resaka ray minitra eo anatrehany Jesosy ary avy eo raisony telefona fa ataovy fiainana ohatra izay mihitsy alohany andraisanao telefona apetrao aloha tsy maintsy ao anatinao zay hoe iny andray telefona jery publication na inona resao aloha Jesosy zany ny atao hoe fiainana zany miaraka amin'ny tompo fa hitanao ny tsirony miaraka aminy ao anatin'izay vavaka sika
Jesosy eo vitany anjarako, vitany afatra tompo, manaiky ho tany manga eo ampilatananao zay. Volavolay Jesosy fa te andova amin'ny fiainana mandrakizay. Ety amin'izao tontolo izao mantsy nahita fahoriana ho ny teninao. Sotra Jesosy, misy fahoriana ety asatrinay tokoa ary te ody any aminao zao araka le ire zao de te ody. Noho ny amin'ny fiainana misy ankehitriny fa matoky anao anefa zay fa mbola ilainao zay, mbola irahanao te volavolao tompo fa te ho any amin'le toerana ny teneninao anamboatra fitoerana ho anareo dia amin'ny anaranao no angatanay zany vavaka izany. Misaotra Jesosy io. Amen. Anantona ny tompo aveatrantsika ry havana. Mpanompon'Andriamanitra anankiray mba hisariako ny sainao alohan'ny anatonantsika an'Andriamanitra. Ty mpanompon'Andriamanitra ty de mpiandry izy tantara mariny ty areto anivo ny FPVM amin'izay mba iresahana amin'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra amin'ny maha-pasteur. De indray andro izy ry havana de tsy nanao asan'Andriamanitra tsony variana angamba. Tsy nanao zay fankazarany amin'ny tsito manao ny asan'Andriamanitra teny. Fa zao ny zavatra ny antsony Jesosy azy io. Nanana olana goavana be tao amin'ny tribunaly izy. De niantso mpanompon'Andriamanitra izy fa higadra raha sanatriny zany tsy mivay io olana io. De nivavaka teny antoraka tamin'ny tompo teny bebaka de taony ny antson'Andriamanitra anazy tao anatin'izay hoe ndao an'olo tena ho an'Andriamanitra fa antsony Jesosy ianao satria io ny lalana hitondran'Andriamanitra everan'Andriamanitra ho anao ao anatin'izay de nanompo an'Andriamanitra tamin'ny fifaliana teny tao anatin'izay. Taty aoriana nefa no fiovan'ny fiainana tsy fantatro tao anatin'izay ny nangatsika izy. Mety nisy ny taona koa misy nandresy lahatra zao ny zavatra nisy tompoko. Rehefa miverina amin'Andriamanitra tika manao ny fomba rehetra Andriamanitra satria sarobidy amin'ny fanahinao ka tsy avela ny vira virain'ny Satana. Nisy nikitika tompoko ny dosie tao amin'ny tribunaly. Niverina tahaka amin'ny Petera. Le zavatra nataony tamin'ny voalohany naverin'Andriamanitra. Fanaon Jesosy tompoko manao an'izany. Averiny amin'ny Petera mihitsy ny tantara hoe manakanina vai ianareo. Efa nataony tamin'ny voalohany ane io. Fa naveriny te ozy tsy manakanina. Ary mbola tsy fantatra mpianatra hoe i Jesosy ane io. Nisy namoaka tany dosie nampanatsoana ndray izy. Te vo mibabababa. Mba mivitana stabilisateur amin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Aza mba mafana de mangatsika fa mangata satria hain'Andriamanitra mandrindra anao. Fa raha miovaova ianao de sanatria ho lavin'Andriamanitra fa aoka ianareo afana na mangatsika fa raha la matomato izy de maninona aloka ny vavako. Ny fokoripamonjy mangetaetanao maniry lalandava ikambana aminao. Tsy afaka tampoko ny fanindrinanao uneny reny foko ho lapanao. Eo ampipetrahana ihany tinio tsakotsako izay tenin'Andriamanitra zay fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra rehefa tena tiany zay ianao tsy afony. Andininy voalohany ataontsika aloha. Fitopolo sy efatsado. Kezinao fo manakaiky Jesosy na Satana ary mitsoka ao anatin'izay te hitsangana moramora eo ianao ao anatiny anaovantsika an'izay hery zay sady ohatran'ny fanapahanao hevitra ho raisinao tanana raisan'Andriamanitra tanana ho tany manga eo ampelantanany ianao ho laon'ny fahotako raha
Maria sy Marta riavana. Jesosy eo raha teto ianao tsy maty ny anadahako. Marinana voaloha avy eo ko Marta mbola niteny an'izany, tsy mahazaka an'izany Jesosy tompoko. Atsangahan'izay maty rehetrarehetra. Rava tamin'ny fiarahanao tamin'i Jesosy fa izy ny atao hoe fiainana, izy ny atao hoe fiadanana. Vavaka isika. Marina ny teninao Jesosy, raha misaraka amiko anie ianareo, tsy maefa na inona, tsisy mandeha izay rehetra atao. Satria ny fahavalonay dia mierina tahaka ny liona, mitady izay rapany, miandry anay angatsitsiky, miandry anay tsy hanompo an'Andriamanitra, miandry amin'ny fomba rehetrarehetra andrombana anay satria mitady izay ho harapana izy, mitady izay hamenona ny elo izy. Misaotra Jesosy, misy fanambarana androany renay, fanangana izay rava tamin'ny fifandraisanay taminao izahay androany, mba ho tanimanga volavolainao mba hanana fiadanana satria mety efa fotoana fanehoanao ny herinao sao. Ianao ny niteny zadalo mpahafahatsarako rehetra eo anatrehanao, ny any an-danitra efa izany mihitsy ny any, fa ety an-tany ny tianao mba iainanay izany fahatsaranao rehetrarehetra izany tompo. Ola betsaka ny matsiaro tsy manam-piadanana, betsaka ny tsy manam-pahasambarana satria diso fahasambarana, diso Andriamanitra ka mba miangavy aminao izay. Volavolao izay Jesosy eo, amboary izay satria ohatrany nanao izay tsy mety teo anatrehanao. Tahaka amin'ny mpanompolanao Petera Jesosy, tena mafana fo, fa mafana fo amin'ny fiverenan-dalana koa ny tena marina, satria izy ny tondehana rato satria lasy Jesosy. Adiny ny afatra rehetra amin'ny fananarana sy ny arahana, na ny fahagagana ary adiny tanteraka manao ohatr' izany ane izay Jesosy. Na le fitiavana voalohany ary adino rehefa minony amin'ny fiainana rehetrarehetra, mba miangavy atanandroa Jesosy. Ianao teny lasa fa tsisy tiako verina teray akory asa. Izahay ane zany Jesosy. Nanao fanoharana mantsy ianao, misy farantsavery tany an-dalana, fa misy farantsavery koa tao an-trano, ho anay mpivavaka mihitsy zany, fa misy very sanatriny zany eo am-piangonana ihany, nefa very mba miangavy aminao atanandroa mamin-draha fo aminay Jesosy. Tena tsy mahay miaraka aminao zay. Tsy azonay ny teninao, tsy azonay ny afatrao, fa mba mangataka amin'ny fananao masina to, ampafantatra tranony fiarahana aminao Jesosy. Mahadiso hevitra nareo ny teninao tsy fahafantaranareo solatra masina. Misaotra petsaka Jesosy, nan'olokolo ianao. Dia misaotra noho ny amin'izao fotoana izao, ary tsy aminao tsy misy ny kisendrasendra na dia hoe amin'ny fito izay nivavaka, izay programanao fa afaka ny amin'ny folo, andrezany afatra zany, ho anay tsiraray avy zany tompo. Ary raha ho anay dia ho akatoavinay ka mamin-draha fo fa nataonay zany. Dia tena mifona tompo, ary ezaka hatrany tsy hamerina intsony, mba hitanao vokatra eo anatrehanao. Dia faly ny fonay Jesosy, faly tahaka Davida. Nadritra ny fitafiny, ny fanany mihitsy mahatsapa hoe navela n'Andriamanitra eloka. Zay koa Jesosy rehefa mienky ny fahadisoanay, matoky ny fahatalana eo anatrehanao izay dia avelanao ny elokay. Dia mba havelao izay mba hindrana tahaka ny Davida tompo, fa mahatsapa tokoa izay matoa izay nitenenanao mbola tianao izay aty amindra fo ianao, ka avelao izay hika tahaka ny Davida manao hoe sambatra ny olona izay voavela ny elona sy voasarona ny fahotany, sambatra ny olona izay tsy sainy Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Mino an'Andriamanitra raha tsy tompanao ny lanitra sy ny tany ao, ary mino an' Jesosy Kristy zanalahy tokana tompontsika, izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijaly ka nanapaka potiplato, nombona tamin'ny azo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainatsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahabe, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo kafanan'Andriamanitra ray tsy to, avy any ny havin'ny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, fiangonana masina manera n'izao tontolo izao, fiombona ny olona masina, fitsangana ny tena maty, ary fiainana mandrakizay. Nzay tompo lay feonao, reto ianao mandonao, fa maniry mafiany ao,
teiombona halalanao nzay tompolay feonao rekanao ampoka fa maniry mafiany ao teiombona halalanao mandroso atsangano tananao fa tsy manina tonga soianao e fa manerana ny fanatrehanao maniry fo te hitoetanao kasimao jesosy o fa manantenanao e fa faraniza ilako sy tiako eo anilana jesosy o tena mifona iny anaovanay zany io zany ilainay ianao satria ianao nanovan'ny fiainanay misaotra anao fa nifanena taminao ny lalanay ary manompo Andriamanitra vely zay mpamorona fa tsy miforonona petsaka ane Jesosy manompo Andriamanitra asany tananao hoe voafitaka fa sambatra zay io ny tena lalana io no Andriamanitra tena izy asakasaka se hiala amin'io ao anatin'izany sotra petsaka Jesosy tanteraka tokoa an'izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen. Andriamanitra ny avin'ny zavatra rehetra izy ny antony ndeha tsika amin'ny voninahitra azy voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany alleluia masina 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 Jehova tompony maro eniko ny voninahintany rehetra amen. Maza ho toerany ianareo tokoa. Lay feo zay le hira teo Timothée 4:4 raha mifalio ho Jehova amin'ny mifalia. Bon anniversaire ny olona nanoratra 5:30 mianaka dia mifalia mandrakariva. Dia vakina amin'ny mpifaliana eto amin'ny alitara masina ny anaranao manako akera zao tontolo zao ohatra ny an-danitra any voninahitra Andriamanitra rery ihany dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no makiko izany aho atsika tsirairay avy izay nanoratra ny anarany. Amin'ny anaran'i Jesosy raha mamonjy manana anitra tamin'ny 23 mars raha zanandrafara Berlina 7 taona miara-banoniny tamin'ny 23 mars raha solofomanana Enitso Rubis 7 taona tamin'ny 23 raha solofomanana Enitso Cristal 5 taona tamin'ny 23 raha Betsialonina Rina Miora tamin'ny 16 mars raha Jonarvelo Valso Novantraina tamin'ny 23 mars Andrianjatovo Ontantely tamin'ny 23 mars raha Arliantonirina Voanginiaina tamin'ny 18 mars mangataka vavaka raha Kotondranay Valbert tamin'ny 22 mars mangataka vavaka raha Jona Rintso fahendrena Andriamialy tamin'ny 22 mars mangataka fahendrena Vololonirina Lalao tamin'ny 14 mars raha Marsanta Bakolonirina tamin'ny 15 mars raha Tsiferana Mihaja Tendrinaivo tamin'ny 21 mars mangataka fahendrena raha Tsiferana Voakazy Nitokina Valimbavaka tamin'ny 23 mars mangataka fahendrena raha Kotoarso Evarista tamin'ny 6 taona raha Tiferana Claude Sirakotondra Benja Voangy 33 ans de mariage, félicitations. Raha fanomezatso nilaina Manuela 7 taona, Randiana Rivonjy fitahina Slay 7 taona mangataka vavaka sy ary fahasalamana, ary manana Manuela Anna tamin'ny 22 mars mangataka fahendrena, raha Zafinarivo Marceline 17 taona tamin'ny 21 mars mangataka fahendrena ary fitadidina. Raha tsy orniaina Liliana tamin'ny 19 mars raha Rivson Anani tsy nisoratany ny anniversaireny anarana fotsiny alefany tsy ory nomenjana Ami 7 taona raha Ary Ariana Maël 7 taona raha Maherson Coat Van Felana tamin'ny 20 mars raha Kotro Salama Ery Andrianampy 21 mars raha Zana Arvelo Elisa 22 mars raha
Lola Solomon Christiane tamin'ny 21 mars. Randria-Penomanana Victorien tamin'ny 10 mars. Eritra Tessi tsy nisoratany daty. Razanak'olona iray tamin'ny 22 mars mangataka fahasalamana. Rarinirina Elisa Clarisse 15 taona tamin'ny 19 mars. Razanandratsimba promotion Pitaridalana tamin'ny 20 mars. Firakotsihoarana tamin'ny 19 mars. Nirakoto Tsilovoniarina tamin'ny 19 mars. Dia miarabanareo amin'ny anaran'ny tompo ny famezana tsara indrindra amin'i Jesosy ianao ankehitriny dia ny soratra masina mandrakariva. Dia ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy zany dia zany dia ho hitanao ao amin'ny Timoty voalohany toko 4 andininy 12 ary Jakoba toko 7:12. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy dia noho tsara ny fitiavan'Andriamanitra anao hoe aoka tsisy olona anao tsinitsinina ny fatandranao fa aoka tonga fianarana ho an'ny mino ianao amin'ny fiteny, amin'ny fitondratena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, amin'ny fahadiovana ary ny famaranana azy kadohany dia ao amin'ny Joba 1:20 andininy 7:20 ary amirapiratra mihoatra ny hitatavonana ny andronao na dia sendra manjombona aza dia ho donga taka ny maraina. Amen. Dia mangataka antsika rehetra mba hitsangana miaraka ny tompony anniversaire zay tsy hitantsika fa akaikinao izy dia miarabanao ny eritreritra zay ry dia raha mandray ny aty ambony aty dia mangataka anao itsika rehetra hitsangana amin'ny mpitiavana mifaly. Jesosy io tena mitsangana mpitiavana anatin'ny fifaliana ny olona raha jerena amin'ny tarehany fa ao anatin'ny fony eo re manaony tena faly ve izy fa mankalaza anniversaire ny tononona tetony anarany. Mino fa faly izy fa nahazo raha sakafo ara-panahy zany raha fanasana dia niteny izay mivakina teo anankiroa ohatra ny anarana angamby izy ireo dia zay le première entrée deuxième entrée dia ny résistance le tourteny teo ny jus dia raha-rampiangonana ary nitsotra an'izay amin'ny pasteur teo dia isorina gâteau. Mina fo mamy nitsotra an'izay teo amin'ny pasteur teo ho an'ny rehetrarehetra ary manokana an'izany ny anniversaire mba tena angela tsofina izy rehefa mirava rehefa feo hoe ina nitsotra ny oentin'ny ray aman-dreny an'ireny tompony anniversaire eny fa nangataka dia nangataka ny akamaroany Jesosy ao anatin'ny fankatanao misy nanoratra fankatahana fa ianao mamaky ny ao an-tsainao ny epitore inona ny tao an-tsainy tamin'ny nanoratra ny anniversaire ny amandriamanitra anao dia vakianao fotsiny ao an-tsaiko ny ao an-tsaina tsirairay avy ary ny olona izay nangataka rehetrarehetra dia mangataka vavaka fa tsy ampivavaka nga izy fa tsy mino vavaka nga ianao fa mino a Jesosy fa mino vavaka ianao ary ny tena tianao indrindra tahaka nataonao tany Solomona mpanjaka hoe fahendrena. Tsy ny tompony anniversaire any Jesosy mbe fahendrena fa zay rehetrarehetra teo ny entoroteny teo mba tena hay andre hifaly mandrakariva mampianatra ianao mananatra ianao taridalana mandrakariva anao dia misaoranao fa misy fotoana anniversaire azona manambara ny tetapona tsy ao anaty voady dia mangataka ny herin'ny fanamasinao zay Jesosy mba anananay fahasalamana fa zany koa misy mangataka ao satria izay mora reraka mora kivy amin'ny tiatim-piainany ity ka na misy anniversaire nindray tsisy gâteau any tsisy jus any fa tsotsotra ny sakafo any nefa dia manasanao zay Jesosy ho avy any aminay foana tsirairay avy mba hamangy anay hitsidika aminay mba hiara hisakafo aminay ny eritreritra fotsiny ary eo anilanay anao tahaka za manao anniversaire zao dia mangataka foana ia tokony ilako ianao tsy ny tiako natao fa nytianao dia mba hidona anatin'ny fony olona any zay rehetra mivatao teto amin'izany anniversaire sarobidy zany dia voninahitra ny honorery any anisy mandrakizay dia aza mafiana masaraka anay fa tsy te hifaly rehetra zay Jesosy fa hiara-paly aminao ny tianay voninahitra ny Andriamanitra rery any amen. Tonga amin'ny 2 minitra ny sekolah-tsika izao dia kitsangana ny mpampianatra sekolah-tsy sy ny mpianatra sekolah-ty. Dia mpisanganana atao ny firana protestanta 784. Avinita Jana
ary mamihvoninahitra anao indray amin'ity androandroany ity tonga eto amin'ny fianarana 10 minitra sekolahady izay Jesosy dia ianao mba hamefana masina ho anay mba hanana saina atakatra dia misaotra Jesosy eo amen. Sokafantsika ny baiboly ao amin'ny Genesisy toko voalohany 1:3. Genesisy 1:1. Genesisy toko voalohany 1:3. Rehefa hitantsika izany dia akavantsika amin'ny anao Jesosy. Ary hitan'Andriamanitra izay rehetra nataony ary indro tsara indrindra izany. Dia nisy hariva ary nisy maraina andro fahaenina izany. Amen. Nisy dadabe anankiray izay rakizy dia manana saha izy. Any ambanivohitra izy mipetraka dia manana saha ngeza be. Dia ao anatin'io saha io dia feno voankazo be da be ao anatiny. Dia rehefa tsisy atao kely iny moa ilay dadabe dia laza izy mandeha eny amin'ilay saha dia mijery eny amin'ny manodidina eny. Dia teny amin'ilay saha amin'izay izy dia nahita nisy voatavo teo dia nisy roatra koa. Dia ilay voatavo moa zany rakizy ngeza be ny voany dia malazo be ny manodidina anazy. Dia ndroatra hazo ngeza be dia ny voany kely be. Dia avy eo amin'izay dia teo izy dia nandinika teo dia nohariny tamin'ny olona ilay voatavo sy ilay roatra. Dia hozy izy raha olo matavy ny atao kely ranjo na malazo fe na hoe olo mahino atao be kibo tsy ampiome dia teo izy dia tonga saina teo dia avy eo dia meme be izy. Dia eke Andriamanitra tika manao foana eke mba mety diso ihany Andriamanitra. Dia avy eo amin'izay dia sady meme ihany izy mieritreritra an'ilay olona ahoana marina moa izany hoe olona be kibo be izany mikely ranjo na malazo fe na hoe mahina atao be kibo be. Tena meme be mihitsy ilay rangahy. Dia avy eo amin'izay dia nipetraka teo ambodin'ilay hazo teo ambodin'ilay roatra amin'izay izy dia natory teo. Dia teo moa izany izy dia mbola nieritreritra ihany dia rendrika izy avy eo. Dia noho nirendrika amin'izay izy dia nilatsaka ilay voan'ilay roatra dia tetra be izy hoe maty. Dia avy eo amin'izay dia inona izany dia nefa ilay voanina roatra ilay izy dia nieritreritra amin'izay izy teo hoe tena tsy manao foana ke Andriamanitra. Tena hoe mahay zavatra izy satria raha ohatra ka hoe voatavo izany ny teny ambony teny fa tsy roatra dia latsan'ilay roatra izy dia tsy maty avy eo izy dia izany tao an-tsainy dia sady mifoana tamin'Andriamanitra hoe azafady Jesosy fa tena diso aho. Dia avy eo amin'izay dia izay nangalantsika lesona rakizy dia nangalantsika lesona amin'izany hoe Andriamanitra tsy manao foana fa dia tokony tsy meme olona koa tsika. Mety hoe misy olona ohatran'izany koa ny ihany fa tsy mahazo meme tsika dia tsy mametsiana an'Andriamanitra koa. Dia izany dia voninahitra an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Dia miarabantsika rehetrarehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy tonga soamantsara ito amin'ity tranony fionana aminao ity. Farana izy mahitanao blankina tahaka an'izao e. Farana izy mahitanao salama tsara tahaka an'izao e. Io le araka ny teninao hoe na tsy tia azy ianao dia manasoanao foana ka dia misaotra azy. Anao fanatitra antsika izao ny kitapo voalohany sy faharoa dia any ny fiangonana araka ny mahazatra sy manome am-pifaliana no ankasitrahana indrindra.
Watsangako ni tanako Ite achache wanuluwana Nani asiru ni lalako Ibebaka wanji amani jo Mandwali ketu anacheana Niya kindelu kefavitaku Na naransi chakula vichana Jaju anafakani yeluko Farasa udesi aju Uberia utumbuo Matukyane fanisaju Faurasi nao nitanaku Semana tunaru ya nao Simamisi zayu larikyu Simedikitulizanakau Irai malala sibefiti Bisau chanau tesosituku Nufininau nitanaku Simekenawa upanuku Fanatsuinawe rizanaku Yanau Jaju anafakani yeluko Farasa udesi aju Uberia utumpuo Matukyane fanisaju Faurasi nao italako Semana tunayu yanau Sibamisi zayu larikyu Kema tungu chau Tiujikeri na upaniasi Simejikitsunyuzana kau Irai malala sibefiti Bisau chanau tesosituku Nufininau nitanaku Sindekenawa upanuku Fanatsunawe rizanaku Chechikya utumpu chechikya utumpu Eni tena samacha Sawilai panuta sawilai panu Tunga sana kanjamani cha Chechikya utumpu chechikya utumpu Eni tena samacha Sawilai panuta sawilai panu Tunga sana kanjamani cha Dia ampifaliana trandry ava-malala ny rabanantsika rehetra nahatratra izao alahady andro ny tompo izao tsy hay foana nitseraaban'izay samba ny voatongeto tsarovy tianao Jesosy fampatsehivana vaky teny soratra masina iraisan'ny FPVM anio alahady 17 ny volana marsa apokalipsy 1:1 avy amin'ny kristianina tanora zandry ny ampandrana tamin'ny nanandrano ilazana isika mpiara-mivavaka eto amin'ny fitandremana tamin'ny nanandrano fansapana kateza dia anatanteraka ny herinandrom-bokatra manomboka ny alatsinaina 17 ny volana marsa hatramin'ny alahady 17 ny volana marsa toy izao ny andinindininy ny alarobia 29 ny volana marsa varotra tsakitsaky isan-karazany ny alakamisy 17 ny volana marsa mirora sasany
fampianarana soratra masina mitondra lohateny hoe kristianina be resaka irana amin'ny pasteur iraka José Alain sy ny pasteur Rodin. Ny sabotsy pasivy amin'ny roapolo ny volana marsa dia ho tanterahana ny fizarana ilay billet Koba Séjour manomboka amin'ny 8 ora maraina eto am-piangonana ary ny alahady 30 ny volana marsa ny fotoam-bavaka amin'ny 7 amin'ny 10 amin'ny 2 ora dia iarahana amin'ny katezana Ramanga rehetra. Isy ihany koa ny antsapana lehibe ny hariva manomboka amin'ny 5 ora sasany sy ny fisariana ny plakety izay mety azahoana loka marobe. Ho afaly ny kateza manasa antsika rehetra anotrina azy ireo amin'izany herinandrom-bokatra izy ireo izany. Avy amin'ny vondron'ny mpampianatra, sampana vondron'ny mpampianatra dia efa mampandray antsika mpiara-mivavaka feno 12 taona no miakatra. Fandraisana mpikambana vaovao dia mbola hitohy hatrany hatramin'ny faraiky amin'ny 30 ny volana marsa. Entanina manokana koa ireo katekomenina sy mpandray fanasan'ny tompo mbola tsy ao anatin'ny sampana hiditra vondron'ny mpampianatra ny fotoam-pivorian'ny vondron'ny mpampianatra dia ny alahady maraina ao aorian'ny fotoam-pivavahana voalohany ao amin'ny efitrano 470 sy 300. Satria efa vita ny fanatazana ny fanatitra dia atao aloha ny fanolorana izany vao tohizana andraran'ny fiangonana. dia tady dio foana ry havana ny fitiavany Jesosy Kristy tsy miova efa hatrizay atoloro ny fonao ho azy. Zay ny vitanay Jesosy, mahatsiaro ny fitiavanao hatrizay ka hatramin'izao. Ianao tsy miova ny fitiavanao dia manasoa anay na tsy fantatry azy zany. Ankehitriny Jesosy mba omeo anao misombotsombony vokatry ny fonay ho fankasitrahana anao
amin'izany fitiavanao lehibe zany raiso zany Jesosy da kely iny da beny iny fonay hoanao ny angatahako aminao Jesosy de tsotra ihany a olombelona zay mpanota fa tsy hoe saika hanota fa tena manota foana isan'andro mamenatra mihitsy na miteny an'izany ara Jesosy hoe aiza moa zay manofonofo mamindrafo aminay Jesosy sotra tompo voninahitra ane ho an'Andriamanitra rery ihany halleluia masina endrika voninahitra tany rehetra petraka isika. Toizana famakinan-draharaha ny fiangonana avy amin'ny fifoazana taninanandrano. Ilazana isika mpiomana ho mpiandry eto amin'ny fitandremana taninanandrano dingana voalohany izay nahafeno herintaona nanaraka ny fampianarana fa maniry hiatrika ny tombanezaka amin'ny volana marsa hitondra hisoratra anarana ao amin'ny pasteur iraka raha samy manana erika misy takelaka fisy alaina ao fenona ka entina amin'ny fotoana ny tombanezaka. Avy amin'ny ministera ny sampana sy ny tanora ary ny fanabeazana staff fionamben'ny sampana eto Analamanga araka ny tety andro faritra nandritra ny fivorian'ny mpiandraikitra FPVM FUIB MFF tamin'ny volana Desambra 2024 araka ny fanapahana nirahana tamin'ny filohan'ny FUIB tsapana velona rehetra misy eto amin'ny sany FPVM dia tapaka fanatanteraka fionamben'ny sampana isika FPVM fitandremana eto amin'ny faritra Analamanga voakasika ao anatin'izany ny sampana rehetra atao taninanandrano ary ireo sampana rehetra eto anatin'ireto synodaparitra manaraka ireto SP Analamanga Avaratra, SP Analamanga Atsimo, SP Analamanga Andrefana, SP Analamanga Atsinanana, SP Analamanga Avaradrano ary ny vaky ny Mananta sy ny SP Mananara. Lohevitra amin'izany dia ny teny hoe tanora manangana ny rava toy izao manaraka izao ny andinindininy ny daty dia ny asa sabotsy 7 ny volana marsa ny ora manomboka amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 4 ora hariva ny toerana eny amin'ny domaine frère Amboara Ambohitra Atrimo fidirana eny an-toerana arivo ariary isan'olona. NB iangaviana isika mba naraka matetika ny vaovao sy ny filazana amin'ny radio Fiotazatsoa na ny tambazotra FB staff FUIB na iantso mivantana ny larana voalaza etsy ambony raha misy mila fanazavana fanampiny afaka alainao aty tompoko numéro amin'ny telefônina eto ampamaranana dia manentana ny mpitandrina rehetra ny birao ny sampana isa-pitandremana mba hanentana sy handray andraikitra mahavitrika amin'ny fampirisihana ny sampana mba ho tonga maro ho fiarah-mientana sy firaisakinantsika eto Analamanga. Avy amin'ny sampana kristianina tanora zokiny atsoina ny zanaky ny fiangonana feno 12 taona no miakatra voninahitory ny filazantsara amin'ny talentany meny tompo azy milalao tantara mihira mitendry zava-maneno mbola tsy ao anatin'ny sampana ho tonga ao amin'ny sampana tanora zokiny salle 316 amin'ny 3e étage isaky ny asabotsy ariva amin'ny 2 ora fa misokatra ny fampidirana ho mpikambana vaovao ary mifarana ny sabotsy fadimy volana aprily. Avy amin'ny synodaparitra Analamanga Atsinanana FPVM fitahina manjakandrina fanasana ny zanak'ampelezana atsoina mpitiavana ny zanaky ny fiangonana FPVM fitahina manjakandrina sy ireo rehetra nandray fahasoavana teo amin'ny asan'ny tompo ny arahantsika mba ho tonga hifanotrona ny voninahitra an'Andriamanitra ivony fankalazana ny 20 taona ny alahady 30 ny volana marsa amin'ny 7 ora sy sasany ao ambany fitarian'ny synodana Analamanga Atsinanana ezaka W ny tsangambady 20 taona ny fiangonana ka ho amarinitsika amin'ny valopy rodorotom-pahavelomana sy ny sakafo amidy amin'ny vidiny mirary fiderana lehibe no amaranana ny vovonan'ny sampana ny fotoana. Avy amin'ny Tobo Jerosalema famonjena Ambatondrazaka noho ny fandaminana teto amin'ny fiangonana reniny sy ny fahatomorany fotoana dia ampahafantarina isika rehetra izay efa nandray anjara tamin'ny fividianana ny tapakila ny fisarihana izay mety azahoana sy tarexa sy écran plat
ary ireo ny fanomezana maro isan-karazany izay saika atao ny asabotsy 12 ny volana marsa izao teto amin'ny foibe fa ahemitra ny asabotsy 13 ny volana aogositra izany marina fa manakery atrandro etapakila rehetra zay efa lafo entanana koa isika vahoaka n'Andriamanitra rehetra mba hanao tanana miara-mandray izao fananganana ny tobo izao amin'ny alalan'ireo izay azo ny tanana ho atao rehetra fitaovana vola fividianana ny tapakila fisariana satria mbola maro ireo asa izay mbola miandry. Avy amin'ny komity ny fananganana ny trano mpitandrina FPVM Ambohidro fiorenana fampahafantarana fivarotana plakety amin'ny mahiray atsika eo amin'ny Kristy ny komity ny fananganana ny trano mpitandrina FPVM Ambohidro fiorenana dia mampahafantatra atsika rehetra fa misy plakety amidy isan'andro eo ivelany eo akaikin'ny fivarotana baiboly izay mety azahoana loha marobe toy izao ordinateur portable, frigo, TV smart 42 pouces, motoscooter 4 temps, fatana induction ary ny gros lot amin'izany dia ny fiara Chevrolet Spark phase 4. Ny tirage na ny fisariana dia ataony alahady 30 ny volana marsa ho avy izao eny amin'ny CCI Vato mandritra ny Grand Buffet Royal eny an-toerana ary alefa mivatana ao amin'ny page Facebook FPVM Ambohidro fiorenana. Ny plakety dia mitetina 50,000 ariary ny vidiny. Koa manentana antsika rehetra indray anjara fa Jesosy anonotra izay vitanao. Avy amin'ny FPVM Valimbavaka Nosy Avaratra, ny FPVM Valimbavaka Nosy Avaratra dia manonana kermesy lehibe ezaka famitana ny fiangonana finition ny sabotsy 20 sy ny alahady 30 ny volana marsa ho avy izao eny Ambohimandroso Nosy Avaratra ao ambadiky ny espace Salanitra. Dia hita amin'izany ny tournoi, misy kopiondry, pétanque, jono-tavoangy, loto, toraika kapoka, tsy adino ny ankizy amin'ny manège, ny machine, trampoline. Isy ihany koa ny sakafo vary sy laoka tsakitsaky isan-karazany fa ary afaka mikomandy sakafo koa. Koa aza mitondra intsony fatoan'ny fiangonana ny alahady 30 ny volana marsa dia ny antoerana ny fotoam-bavaka dia manomboka amin'ny 9 maraina. Malalaka be ny toerana misy parking. Koa ianareo andraisanay anareo raha misy ekipa maniry andray anjara dia miantsony laharana telefona ekipa zany amin'ny resaka fanatanjahantena. Dia toy izao indray ireo zanaky ny fiangonana iroso amin'ny fanamasinana tokantrano masina. Ramatora Zafindranal Justine, pasteur Ratsimanarso, hery manjaka amin'ny vady an-daniny, Andriamatora Tsimbazafy Samuel, Ramatora Soamahefa Jean d'Arc, Andriamatora Tsimbazafy Elize mivady ankilany, dia fanamapandreny fanamasinana ny fanamadininy Zafy ny zanany Ratsimanarso André Samuel Faniry sy Ratsimbazafy Mikael Andriamahefa izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny sabotsy 5 volana avril amin'ny 10 ora maraina. Andriamatora Andriambelo Ravo mandihy fanomezantso Ramatora Solofo Mahatratra Anjatina, Ramatora Solofo Mahatratra Anja Elina andaniny, Andriamatora Barlay François Clément, Ramatora Raivomanana Harvola Yolande ankilany dia fanamapandreny fanamasinana ny fanambadininy zanany Rabiar Vola, Razafindrasody Gérald sy Andriambelo Ravo tsy faniry izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny sabotsy 5 volana avril amin'ny 20 ora. Rasoa Velonandro Randriarinay Peniela mivady Harjona Ramananjarasoa Angela andaniny, Ramanatso Damas Auguste mivady Rasaminanjarado Mahafaly mivady ankilany dia fanamapandreny fanamasinana ny fanambadininy Zafy ny zanany Randriarinayvo Njara Nantenaina sy Rasamimanana Sarindra Sandrine izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny sabotsy 12 ny volana avril amin'ny 10 ora maraina. Andriamatora Kotomandimbe Mila mivady, Andriamatora Zafy Mamono Tsitoaina Lovaso Patrick mivady an-daniny, Andriamatora Falomanana George mivady, Andriamatora Andriamahefa Richard mivady ankilany dia falamapandreny fanamasinana ny fanambadininy Zafy ny zanany Razafy Mamonjy tokony aina Lovany Rina Fahasoavana sy Randriana Antenaina Kantony Avo izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny sabotsy 12 ny volana avril amin'ny 20 ora maraina. Raha misy mahita ny tsy mametana na masinana amin'ireo fanambadiana ireo tompoko dia angaviana indrindra izy ampandreny ray aman-dreny mpitandrina melony fotoana voatondro.
dia toy izao ndre ireo avantsika nodimandry amin'ny finoana ny fitsanganany tena matona ampandrenesina ireto olona manaraka ny fahafatesany reto olona manaraka ireto. Razafy Tsarana Louise dia nodimandry tamin'ny 17 ny volana marsa rehefa nivahiny 20 taona teto an-tany. Hoy ny zanany telo ny zafikely ny zafiavy ny raitapo amin'ny nofiny dia efa voalevina fianakaviany tompoky vavy namela fararakitra 25 000 francs. Rakotondrazaka nirina Dominika na Radoma dia nodimandry ny zoma 17 ny volana marsa rehefa nivahiny 17 taona teto an-tany. Hoy ny reniny ny taiza azy ny vadiny ny zanany efatra rafozam-bavy ny zafikely ny raitapo amin'ny nofiny dia efa voalevina ny fianakaviany tompoky dia namela fararakitra 15 000 ariary. Rahelar Solga promotion herin'ny finoana dia nodimandry tamin'ny 17 ny volana marsa rehefa nivahiny 15 taona teto an-tany. Hoy ny zanany efatra nofy mangatsikany dia efa voalevina tamin'ny asabotsy 12 ny volana marsa. Rakoto Arsoa Henri loolona mpiandry tafitasoa dia nodimandry ny alarobia 17 ny volana marsa rehefa nivahiny 17 taona teto an-tany. Hoy ny vadiny Rasoa mbola manana Edvine Lisy ny zanany telo ny raitapo amin'ny solotena ny Rasoa Malala Perline sy ny zanaka manjafiny. Ny nofiny dia hiala ao amin'ny trano ny lo 345D Soatsilefy ny alahady 17 ny volana marsa amin'ny ray ora tolakandro hoentina nomezam-boninahitra an'Andriamanitra eto any amin'ny fiangonana FPVM fitiavana Atsahitsiretsy sabotsy namena alohany ametrahana azy any amin'ny fahasandrazany Amorondria namehana. Dia Andriamanitra tompony fampinonana tompoko niritsika indrindra ampinona ireo avantsika tramanjo ireo. Dia irosondray amin'ny famakina ny voady masina izay natolotritsika izao maraina izao isika. Fakina amin'ny laharan'i Jesosy. Jesosy zanaky David mamindrafo amiko mba avonjeo izahay Jesosy amin'izay sintomponay fanatitra noho ny onta vola 50 000 ariary. Jesosy io misaotra tamin'ny fanomezanao zazalahy kely atolotranao izy ho mpanomponao anao ny asanao arovy izy Jesosy amin'ny ratsy rehetra natra vola ho an'ny fiangonana 50 000 ariary. Misaotra Jesosy ny amin'izay fitahina nomenao anay ity indray Jesosy ny ampafolony ho anao 100 000 ariary. Salamy 103. Misaotra betsaka Jesosy tsy takatry ny saina ny fitondranao apetrako ampelantananao ny toy ny fiainako manolotra vola 20 000 ariary ho an'ny pasteur Naina ao amin'ny groupe à distance. Ho an'ny traboina 50 000 francs. Tany mafy ny finoko ifikitra aminao Jesosy apetrako ampelantananao ny fiainako sonorisation 50 000 francs. Misaotra Jesosy tamin'ny fitiavanao sy ny famindramponao feno fito amin'ny 30 taona ny asako tao amin'ny fiasako vola 50 000 ariary ho an'ny kamboty apahitrizina. Misaotra anao izay Jesosy ny tantaninao sy ny vombinao ka tonga ny manome voninahitra ny anaranao ambinao amin'ny zavatra rehetra izahay dia mamindrafo fampanota tsy mendrika tany fa tsy mahatananao manolotra vola ho an'ny feo sy ny radio 50 000 francs. Tsy soratra 10 000 ariary. Fanaty pisaorana fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra 30 000 ariary, 10 000 ariary ho an'ny dada, 10 000 ariary ho an'ny mpitarika fotoana ary ny 10 000 ariary ho an'ny pasteur ny ambanivohitra. Mangataka vavaka ho an'ny asa andavanandro sy ny fahasalamana, mangataka vavaka ho an'ny fahendren'ny ankizy sy ny fianarany mba ho atolorana sainy izy ireo mba hahay. Misaotra Jesosy 20 000 ariary ho an'ny dada. Voady entina mbavaka imanohy soa mba ho afaka toka sy sigara ny zavatra tony dia ho tanterahanao ianao Jesosy mahatanteraka izany antony rehetra izany izay mahasoa ny fiainany rehetra manolotra vola 5 000 ariary anaovana ny sary sy ny feo. Nanoratra nofy rehetra toboka hatrany amin'ny riana voalohany ka hatreto amin'ny farany ambany efa tolotra ny dada avokoa nanolotra nofy ty olo ty nanolotra vola 10 ariary. Ampahafolo-karena ity Jesosy misy vola kely atolotra ho anao vola 13 000 ariary ho an'ny dada dia mangataka vavaka mba ho ambinina amin'izay atao. Fanamariana moa 14 500 no vola tao anatin'ny valopy
raha ohatra ka misy fanamboarana tianao atao dia afaka manantony ianao. Mba mangataka vavaka ho afaka ny zanakainy Gadra vola 3000 ariary misaotra Jesosy. Misaotra an' Jesosy fa very ny téléphonako dia 2 jours après dia efa nomeny Jesosy vola hividianana vaovao. Tsara lavitra no ilay teo aloha, manotra vola 5,000 ariary anampiana ny sary sy ny feo. Misaotra anao zahay no fitahinao anay telo mianaka kely sy ny famindramponao taminay ka nalafo ny pneu anay indray dia tahio foana Jesosy ny jenanay rakim-pisaorana 20,000 ariary. Mangataka vavaka nanolotra vola 1,000 ariary ho an'ny sary sy ny feo. Tsy misy soratra 4,000 ariary. Voninahitra hery aja fanjakana ho anao ry Andriamanitra tsara fanay finy fitiavana. Misaotra Jesosy bizobe atolotra ho an'i Jesosy sary sy ny feo 1,000 ariary ambodanerina 1,000 ariary ho an'ny dada 1,000 ariary. Tahio Jesosy ny tokantranoko, tahio ny fahasalamako, tahio ny asa fivelomako, tahio ny fidiram-bolako vola 1,000 ariary ho an'ny sary sy ny feo. Rakim-pisaorana 2,000 ariary. Ty Jesosy ny fisaorana anao fa voaray ny karama. Misaotra betsaka Jesosy ampifoana izahay ny asa rehetra atao 40,000 ariary ho an'ny pasteur ny ambanivohitra. Fanampiana ho an'ny traboina 10,000 ariary. Ty indray Jesosy misy vola kely apahany tamin'ny karama tamin'iny volana iny, tamin'ity volana ty vola 5,000 ariary ho an'ny traboina. Misaotra Jesosy no fitahinao ny fiainanay ho an'ny sary sy ny feo 17,000 ariary ho an'ny dada 1,000 ariary ny fitambarany 27,000 ariary. Jesosy io tena milanao izahay valy mianaka ka tena tanteraka ny fanahinay. Jesosy io koa tena hiverina olona vaovao, amboary tena hiverina olona vaovao eo aminao tanteraka izahay. Tiako ianao dada 2,000 ariary ho an'ny sary sy ny feo 2,000 ariary. Tsy misy soratra 5,000 ariary. Mangataka aminao Jesosy mba ataovy raikitra amin'ny herinandro iny ny fampivarotana atao momba io tanina io, indrindra ireo taratasy rehetra ilainao amin'izany dia mba ho voava amin'izay ireo olana rehetra momba ny orinasako. Indro vola kely 1,000 ariary ka ny 5,000 ariary ho an'ny dada, 5,000 ariary ho an'ny sary sy ny feo. Misaotra Jesosy fa nitahinao ny zanakay mpanomponao ka feno 13 taona ny avo ary 9 taona ny itokina. Mangataka fahendrena avy aminao atao voalohan'izy ireo amin'ny fianarana. Misaotra iny vola 1,000 ariary hanaingona ny altaranao masina. Mangataka ny hira FFPM faharoapolo tsaroanay tokoa izao ny soabe no raisinay. Nofy sy fijoroana vavolombelona. Izao dada dia mikohaka foana mandritra ny fotoana elaela. Rehefa mikohaka ao dia maharitra 3 volana vao misinda. Ary na dia manao voasary mankirina azy tantely aza dia tsy misy fiovana, na mihinana fanafody ny dokotera aza dia tsy misy fiovana. Na ny nofy ravina vao natsindrana na paokapaoka ao rehefa nihinana sy ny sotro herinandro ao dia afaka ilay kohaka. Nanolotra vola 1,000 ariary. Iny misy 1,000 ariary ho fanampiana ny sary sy ny feo. Misaotra betsaka Jesosy fa rehefa nitondra fanatitra aty aminao izahay dia tahinao hatrany fidiram-bolanay ka iny misy vola 30,000 ariary ny 10,000 ariary ho an'ny dada, 20,000 ariary ho an'ny sary sy ny feo. Mankasitraka indrindra Tompo. Voady 150,000 ariary. Misaotra Jesosy tiako foana ianao. Fandraisana anjara sary sy ny feo vola 1,000 ariary. Tsy misy soratra 1,000 ariary. Ty Jesosy ny ampahafolo ny anatsarana ny sary sy ny feo vola 30,000 ariary. Tsy soratra 10,000 ariary. Misaotra amin'ny famindramponao sy ny fahasoavanao miaro anay tamin'ilay olon-dratsy. Misaotra fa teo ianao Jesosy. Misaotra hanamarina ny teninao hoe izao ny Jehovah Andriamanitra ao aza matahotra fa mombanao ao. Ampahafolony 7,000 ariary. Jesosy io tiako ianao ary mamono tantely noho ny tantely mitete amin'ny totra tianay ianao. Salamo 19:10 vola 20,000 ariary atao ao an-tranon'i Jehovah. Mitady an Jehovah ao dia namaly ahy izy. Rakim-pisaorana tamin'ny valim-bavaka vola 60,000 ariary atolotra ho an'ny sary sy ny feo.
feny fakasitrahana ao an-trano zay Jesosy ny amin'ireo sosy ny fitahiana atolotra ao anay indro atolotra zoko malala ny ampafolon'ny karama sy ny volaniditra taminay iray sa vokatry ny fo azadiny Jesosy ilay fiara 4x4 na berlingo nangatanay taminao vola 605,000 ariary ho an'ny fananganana ny fiangonana ny tsara maraina zay ataony ny afafi mangataka ny FFPM 441 sotra Jesosy tamin'ny fitahiana tsenanay tamin'ny herinandro lasiny nanomezanao vola ho anay tsy misy sombony kely omenainao dia taio indray ny herinandronay vola 10,000 ariary ho an'ny sary sy ny feo mangatababaka hatrany hatrany nanolotra vola 10,000 ariary tsy misy soratra 10,000 ariary dia zay indray ny voady masina natolotsika izao maraina izao teto amin'ny rez-de-chaussée 770 tao amin'ny rihana voalohany 220 tany amin'ny rihana faharoa 220 ary tany amin'ny rihana faefatra 9 mitotaly 320 manamarina mandrakarivo zany fa mihaino vavaka sy mamaly vavaka eto amin'izao toerana masin'izao ilay Jesositsika ny voninahitra dia ho azy rery ihany. Dia mbola miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy mampafantatra antsika fa ny ray aman-dreny mpitandrina izay nitarika sy nitondra ny tenin'Andriamanitra teo dia ny pasteur Rabesson Iarlanto mitandrina ao amin'ny FPVM Andavamamba Finoana makasitraka pasteur ny amin'ny fiarahana miazakazaka eo amin'ny asan'Andriamanitra. Sotra tompoko. Manaraka izay dia tamin'ny herinandro antsika dia nanantanteraka ny herinandrom-bokatry ny sary sy ny feo ka dia hoentina etona ny tatitra momba n'izany herinandrom-bokatra no tanterahantsika izany. Ny voady sy ny fanatitra rehetra ary ny procession izay no tanterahantsika tamin'ny herinandroany dia natratra 30,612,300 ariary. Ny fanatitra alarobia sy ny vokatra ny varotra izay natao dia mahatratra 6,256,500 ariary. Ny rakitra andavanandro izay nitanterahantsika tao anatin'ireny conférence ireny dia 643,400 ariary. Ny total ny vola rehetra azo nandritra iny herinandrom-bokatra iny zany dia mahatratra 37,512,200 ariary na 187,561,000 FMG. Ny voninahitra amin'izany rehetrarehetra zany dia atolotsika ho an'Andriamanitra irery ihany. Etona i pasteur Dadarandrena Toandro izay mitarika ao anatin'ny fitandremana tany Nanandrano ny komity ny sary sy feo dia maneho ny fakasitrahana feno amin'ny fo ampitiavana atsika rehetrarehetra niaraka mientana nanatanteraka an'iny herinandrom-bokatry ny sary sy ny feo iny. Ny teninay dia ho tanteraka amintsika rehetra ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny agaitoko voalohany 5:9 manao hoe ataovy ny tranoko dia akasitrahako izany. Tsy manakavaly izay fa ilay Andriamanitra manakare-pahasoavana akasitraka anao sy ny ankohonanao. Ary ny teny tompo ao amin'ny obolana faraka 14 koa dia ny hoe misy mahafoy nefa ny tombo fananana ihany dia hitombo mandrakarivana ianao na niara-nofinao na niara-panahanao ho feno fitahian'Andriamanitra ianao sy ny ankonanao. Dia mbola hiara-iazakazaka tsika fa mbola tsy tratra ny tanjona anatanteraka ny fanatsarana an'izany sary sy ny feo eto anivon'ny fitandremana tany Nanandrano izany. Manoloana n'izany indrindra dia misy ny fitarainana foana ataon'ny mpiaramonina amintsika ka mitodika mihitsy amin'ny fiangonana koa, mitodika amin'ny fifoazana, mitodika amin'ny sampana, mitodika amin'ny sekolalady izay rehetra mampiasa mampiseho feo atao anatin'ny fiangonana fa mitaraina ny mpiaramonina amintsika ary manana eritreritra hapakatra ambony kokoa rehefa tena tsy miova isika amin'ny fitandremana
amin'ny fanamafisana ny feo ato amin'ny fiangonana. Itsika zany rehefa fotoana ny fifoazana indrindra ny amin'ny 12 ka hatramin'ny 2 efa mipetraka zany fa mampatsiaro tsika rehefa mandroaka dia voly tompoko aza tao amin'ny micro. Iny mba angatamin'ny mpiaramonina fa mba fotoana mba midi à 2 mba fakana aina. Na mampiasa micro ary tsika tompoko marina san'Andriamanitra tsy misakana ny fivavahana izy ireo fa mba atao ho amin'ny antoniny. Eo ihany koa ny sampana rehetra amin'ny fotoana rehetra merenantsika hira na anaovantsika zavatra rehetra ohatry fampiangonana dia mba mangataka indrindra mba ho ahenantsika izany. Ny alahady atoandro rehefa vita ny fitaovavahana ato ambany dia amin'ny 2 indray tsika vao manomboka manao ny famerenan-kira ary ahenantsika izany. Na ny sekoly alahady ao ambony ao amin'ny fotoana rehetra dia mangataka tanandroa atsika ampitiavana mba atao amin'ny antoniny izany satria na dia izahay atao anatin'ny biraoan'ny fiangonana na ny ray aman-drenitsika na hitada raha misy fotoana dia mivoaka mihitsy hoe mba hainao aza nysoanao zany fa tena mafy loatra. Eo ampanamboarantsika ka mandra-pahatonga ny fahavitana dia mba mangataka atsika mba hifanaja amin'izany. Efa tonga foana ho amintsika ireo manodidina rehetrarehetra ireo ny teniny zareo dia ny hoe rehefa ataonareo amin'ny antoniny eny tonie ny fitaovam-pivavahana na inona ataonareo eo tena mitsotra aminareo zay fa nazay any tokantrano ary mihaino anazy tena mahery ary tena mampahery anay izany fotoana izany. Ka dia mimpanetrentena tompoko no angatahana atsika rehetra mba samy anaja an'izany fandaminana izany mandra-pavitantsika ny fanamboarana tanteraka ny sary sy ny feo. Makasitraka tompoko ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Misaotra tompoko. Tompony nahaka micro anankiray aloha toy ny fara satria ty solomasoko tio ny soloana vao maika koa nefa manjavona dia lazainy fa misy ahitsony no masoko fa balana ono za ty kaika azafady izy zany any mamaky fa tena sahirana mihitsy mamaky azy. Zao dada nanofy mandevina foana tsy fantatra nefa hoe iza ilay maty ao fa isany ray amin'ny mpandevina ao tsy tonga any amin'ny fasana ilay nofy fa eo amin'ilay faty avokoa ny trano dia tapotra. Indraindray anefa dia hitako ihany ny endrik'ilay olona maty dia hitako fa karandoa ny tarehany dia manao akanjo dekona le izy dia le anankiray endriky ny dadabeako efa maty dia gaga aho sady manontany hoe tsy efa voalevina ve io dia tsy misy mamaly aho. Rehefa ao anaty nofy aho dada dia manao akanjo masina mariako fa miara mipetraka amin'ny dada sy mama izao ary efa mpiandry. Sotra to rehefa mahita faty be dehibe ao an-tranonareo amin'ny nofy io ka tsisy fantatro ny tarehany raha tsy olona efa maty dia ao amin'ny fianakavianao misy maty zay. Fa raha fantatro indray ny tarehany ny endriny dia io olona fantatro io no faty. Izao tsy fantanao dia isy faty ao aminareo. Nanofy dada hoe mandeha moto izao sy ilay olo-tiako dia nisy raha matoa adalana nenjika izahay vao niala teny ambony moto nefa izao dia izao rery no nenjehan'ilay adala teo an-tsenan'ilay ray aman-dreniko izao no nenjehany io adala io. Mariako dada
fa tsy tratran'io adalo io za sady tsy tazako ny tarehan'io adalo io ary tsapako fa misy raha matoa tsy tia mihitsy a ao amin'ny fianakaviako a olona akaiky ahy samy mpiandry a izao a sy olo tiako io adidinao ny miasa aminy io zany le voan'ny devoly demoniaka adidinao misy amin'ny mampiandry anao a ny mandresy lahatra azy mampibebaka azy manasitra anazy aza mitady olo-kafa mihitsiny ianao ianao nametran'Andriamanitra didy ianao zany fotaony adidinao nanofy dada hoe niandro bisy aho a dia misy mpiandry nanao fitafiana mpivaritena niandro bisy izy zany zay nofony dia nisy mpiandry hitany a nanao fitafiana mpivaritena ary nyteny taminy hoe posiposy andehanana fa tsy mahazo bisy eo a ianao a sady ny tsilailay teo ambozaka izy dia gaga hoe fa maninona izy manao fitafiana ohatran'io dia tonga ny bus 191 dia lasa nandeha mafy be ilay bus olona efatra izahay ny tao a dia hoy aho hoe fa hoay zary ty bus ty dia nampidininy aho ary toerana izay tsy fantatro dia natahotra be aho hoe very aho dia nivoaka aho eny amin'ny arabe saika anytany olona hoe aiza ity tanàna ity dia nisy kraby drakaka efatra ngezabe ny lahatra kraby ny dia natao amin'ilay bus izy zany a dia teo amin'ilay tanàna dia nisy kraby efatra ngezabe ny lahatra nanantona azy a dia natahotra izy fa ohatrany hoe very tadity zany a ka te hitomany a no sady taitra mpiandry miasa tao amin'ny foibe aho tao anatin'ny teny akaiky ny bus izy a dia nahita mpiandry anankiray a manao akanjona mpivaritena le mpiandry hitany beba ianao io no nanomezan'ny hira 191 tsy hitako tsara misy izy hoe ny teny sy fanahinao ray a mba avelao androso tsara anavao izao tontolo izao mitombo miabe ny ratsy zay vitsy ny mpanomponao a zay ifalianao nao isan'ny mampalailo an' Jesosy amin'ny akanjonao mitombo ny ratsy izy a miavitsy mpanomponao mieritrereta izao dada nanofo hoe niaraka hono izaho sy ny zandriko vavy dia nitantanako izy teny an-dalana ary tena hiendriny sy habehany tambola zaza io nitantanako io sady mampianatra zavatra azy ony aho hoe rehefa izao no mitranga dia izao no atao ary tony zavatra tony no atao sy ny sisa fotoana hafa taoriana kelin'io nofok'io dia mbola nanonofo indray aho hoe nobabeko no zandrik'io ary mbola kely koa izy tamin'ilay nofy a sady nampianatra azy zavatra afako dia aho tamin'izay rehefa nandeha elaela hony izay dia nianika fiakarana be toy ny avo mitendrombohitra niakatra fiakarana be ry zareo zany rehefa nandeha elaela ohatra ny avo mitendrombohitra ary izy a mbola no babeko teny ihany babeny foana zany le zandriny na dia niakatra n'le fiakarana be ary sarotra be ilay fiakarana satria efa ifikirako dia miozongozona be daholy a toy ny entaka faly be hony aho a fa tafakatra ihany rehefa nitodika nijery ilay tany orinanay aho dia gaga fa olona marobe ny nanaraka anay avy any ariana fa te hianatra kony ry zareo mariako dada te hianatra izy zany azo dada mampianatra n'le zandriny dia miaraka foana dia babeny dia niakatra fiakarana dia noho ny tonga ty ambony izy a be tabe koa ny olona nanaraka anazy a fa te hianatra koa ry olona ireo mariako dada fa izao dia vehivavy mpiandry efa ho 20 taona izay
ary io zandry kokoa dia mpiandry fa efa taty aoriana izy ny mpiandry. eny ampianary tsara ny olonanareo aloha mpiandry anao a misy fianakavianao a misy havanao a mbola tsy malala ny soratra masina adidinao zany fa tsy mpiandry fotsiny amin'izao mipetrapotsiny ohatra ny lamba mipiasa fa tena miasa zany ny tiany Jesosy mampibebaka mananatra ny ankizy rehetra. Sady ada nanofo hoe misy varin'olona latsaka avy eny amin'ny lakana isina vary latsaka vary varin'olona zany a latsaka avy eny amin'ny lakana vary amin'ny gony de misy lakana zany de misy vary amin'ny gony de misy le vary amin'ny gony io latsaka de rehefa niantso an'ilay olona hoe latsaka ny varinareo de namaly avy eo le olona tompon'ilay vary hoe aza mandeha eo ianao fa misy voay eo. Avy eo azon'le voay ny tongotro dia notsipahiko. Avy eo rehefa niherika indray zao de nisy lehilahy ray napidina ilay voay tamin'ny tady indray notratra le voay zany ny tongony. Rehefa voeo a de misy n'izay ody ranony na sin'olona tamin'ny ody ranony mandeha eny ianao a tsy ampozinao na manao eny an-dalana eny zaitranao hoe le eny an-dalana na anaty olona tsotra na sinan'izay ny tongotrao fitiavana anao zany a kôtikôty anao ny dikany roay de voly aloha le tongotra voalohany indrindra fa raha tsy zany a manaraka ny atidohanao iny poziny iny de ti azo azy ianao a na matiny ianao roay de voly sasany zany. Nanofy aho pastera tamin'ny asabotsy ny foalahady hoe nandeha tamin'ny arabe tamin'ny andro maizina hony a izao sy vehivavy hafa anankiroa natao ohatra hony izay telo vavy hoe maizina loatra nifanena tamin'ny miaramila telo lahy izay manao patrouille amin'ny alina ireny izahay ka nasainay naterina izy ireo izay avy eo samy miaraka mandeha tamin'ny miaramila tsirairay avy a izahay telo vavy avy eo. Avy eo nefa dia nivadika lasa nandeha tany amin'ny elakelan-tranontany tany aminay indray hony aho a ka niankonako indray a no niara-dalana tamiko a avy ao aoriana nahita tarondro miloko mena teo amin'ny tamboho anankiray izahay a rehefa nandroso ka natahotra n'ilay izy hony ao a mitsambikimbikina teo amin'ny lamosiko anefa ilay tarondro avy eo ka niantso vonjy tamin'ny neninay izay nanarakay avy tao aorianako ao ary miezaka manala n'ilay biby izy kanjo tapaka teo ilay nofoko satria taitra aho avy eo. Mariako fa samy mpiandry aho izao sy ny mamako ary mbola tsy manambady aho. Firy taona? Tsy misy taona ao amin'ny riana voalohany ity nofo ity fa tsy misy taona ato. Ohatra sandra indray ohatra manjary azafady ohatran'ny malahelo a fa tsy hoe tezitra isan'andro miteny eto foana ary raha io olona io ny asa amin'ny telefona dia ataoko hoe mpiangona ao tany nanandrananao sa tsy mpiangona fa raha mpiangona ato anao a dia malahelo mihitsy satria tsy miaino mihitsy a nareo ataoko hoe nareo naverimberiko foana fa hoe raha avy eo manonofy ianao a tarondra dia manino zay a mena tarondra manonofy tanalahy dia manino zay tanalahy na manonofy manendy totozy azy ianao a dia minana totozy tsika tsy lehibe no Jesosy akory efa teneniko foana ianareo manofy tarondro io a fa merimilana paty lasopy ho anareo tamin'ny herinandro fa tsy latsaky ny folo be desiko an'izany
zazakely 12 taona ny eo a ka tapaka ny lalandrany amin'io hoe tsy zaka ny lalandrahantsika hony io a mipaty malagasy eto amintsika Jesosy ny teny an'izany de minana mahita 2 anao de minana 2 andro mahita 3 anao de minana 3 andro mahita be dehibe anao de minana herinandro zao dada nanofo hoe tamin'ny taona 2023 de nanofo hoe nampianatra de verina matetika ilay nofy de tamin'ny taona 2024 indray a de mbola niverina indray ilay nofy sady nanofo natao mariazy matetika indray de ny taona 2025 indray a de miverina indray ilay nofy natao mariazy izay ilay nofoko dada de inona ny dikany mariako fa mpiandry promotion fanavotana ao mpiandry izy dada firy taona zay nampiandry anao tsy voasoratra eto tamin'ny 2023 non 2023 izy nanomboka rehefa nanofy manofo zany mampianatra anareo a de ampianatra anareo zay ny mpampianatra nefa tsy maintsy mianatra de hoe mahatonga hiteny manatona ny irakalora anareo izy ireny nametrahako ny fahefana mampianatra anareo de za am'izay a manadina afaka nareo a de mpampianatra tsy afaka nareo de aza mampianatra fa mpampianatra tsy maininina zany tsy maininina koa ny mpianana zay za dada nanofy nisy bibilava mainty maramara be a niditra ny efitrano fatoriko avy eo tonga tampoka ilay tonton anay sy ny vadiny a ny teny ana hoe misy bibilava be io avy eo za nandroka devoly de tapotra teo a le za nandroka devoly ny nofoko mpiandry sapiomana mpiandry raha mpiandry hoe ianao de atsangano ny tananao fa atao ambany ato izy ty mantsy fa tsisy soratra mpiandry tsy mpiandry raha mpiomana ary de atsangano ny tanana azafady tompoko mpiomana izy dada mampianatra anao Jesosy androka devoly fa ny fandrinanareo mpivady io e fandrinanareo mihitsy a misy bibilava inona ho ny dikan'izany bibilava zany bibilava zany efa raka nylazaiko anareo raha niketohana io ianao de ho faty anao zay raha fivavinao zany a mandefan'io fa raha tsy niketohanao izy a de tia hiaraka tory aminareo fotsiny io raha fivavinao io de roay devoly no mifandrina roay devoly no mivadinao farany a za dada nanofy niakatra tamin'ny lalana fiakarana be zany lay lalana hony a tena malama sy feny fotaka satria avy ny orana lalana nanofy niakatra fiakarana izy a de lay lalana sady malama feny fotaka be a fa avy ny orana rehefa afaka kelikely teo de nisy ankizy lahy kely eo amin'ny 12 taona eo a tena mikapoka sy mamono a amin'ny hazo de mba naka azo koa ao a hikapohako azy a fa tsy nety voatohatro izy noho ny afaka kelikely anefa de hitako ilay kozayako a niaraka tamin'ny namany 3 lahy ka nitaraina taminy aho hoe mba avonjeo de niady tamin'ny teo ry zareo fa za lasa mariako fa za mbola mpianatra misy zavatra nahirana anao mety ny fianaranao zany de anontanio tsara amin'i Jesosy hoe inona Jesosy io matiera malama io malama io natao hoe tsy hainao fa raha tsy anontanianao amin'io a de manao fony ianao ka raha vao anontanianao azy a de tsy mindrasa aminao izy hoe ohatra matematika de mandrapatonga ny fanadinana ray volana eo aloha de matematika fona ny anaranao zay ny anaranao na fizika na malagasy
dia ray volana anao mianatra foana fa malama be io zany a ary tsy afaka amin'io anao rehefa fanadinana zay sotra tompoko a tsangana am'izay tsika hivavaka ina moa le iranangatana teo 270 raha isa tompo fa teo mpanomponao misotra jesosy misotra anao zay fa tena tianay ianao miangatahako aminao a hivavaka aminao zay a dia ianao ny vavaka i jesosy jesosy idina eny mivahoaka anao ianao samy midradradratra miantsoantso ny be sy ny maro mijamba miantso hoe jesosy zanaky Davidy o mamindrafo amiko samy manana an'izay hoentiny eo anatrehanao zahay ka dia mba mangataka aminao raha mba mety ianao jesosy mba ino izao vavaka izao mba ino zao fitarainana izao satria ny herinandronay ho avy rehetrarehetra jompo efa mivelatra eo anatrehanao efa fantatrao momba anay rehetrarehetra na nyetaeta ny fon'ny mpanomponao ary amin'ity ora sy fotoanyity efa fantatrao daholo zany ka dia misaotra indrindra jesosy sambatra izay manana anao ary misambatra izay manompo anao amin'izao ora sy fotoany izao dia misaotra indrindra jesosy dia apetrako ampelantananao ny momba anay rehetrarehetra dia manokatra ty herinandro vaovao ty amin'ny anaranao zay ray zanaka fanamasina mba hifanena mivoninahitra amin'ny fiainanay rehetrarehetra mba hafanafo anompo anao jesosy mba hifandray aminao hatrany mba hazahoanao tombo mifisianay na any am-piasana na any am-pianarana na any tokantrano any tombo te anangana zay rehetrarehetra ravy zay jesosy a eo amin'ny fiarahanay aminao satria io ny tena fiainana ho anay io ny famonjena io ny vahaolana nomenao anay tsiraray avy dia misaotra indrindra jesosy zay rehetra vita tamin'ity androandroany ity dia mba raisy mba hoanitra kasitrahanao ho fanatitra velona eo anatrehanao ao anatin'izany dia ny olona mety mifandao jesosy fa ianao tsy andaona fo ianay raka ny teninao fa ho Andriamanitra mitoetra ianao ho Andriamanitra mandeha ianao tahiny ianao miditra tahiny ianao mivoaka mba ho voninahitra ny anaranao sotra petsaka jesosy ka zany vavaka zay tonononay rehetrarehetra zany tompo a dia fifaliana ho anay manambatra azy amin'le fangatahana iarahanay amin'ny FPVM rehetra manerana n'izao tontolo izao fa ay ho ny tena tianao izay mampiara-peo anatrehanao ary mandona ny fonao le fangatahana iarahanay manao hoe jesosy io eno ny vavakay rainay eo zeny an-danitra ho amasinany eny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao aneny sitraponao ety atany tahaka ny eny an-danitra omeo anay anio ny anina saza ho anay ary mamelany erokay tahaka namelanay izay meloka taminay dia aza mitondra anay amin'ny fakapanahy manafanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary mivoninahitra mandrakizay amen raisonytsodrano zay tononiko amin'ny anaran'i jesosy ho antsika rehetra satria izaho ndraketo amin'ny fitiavano Jehova dia hamonjy azy anandratra azy any amin'ny avo satria malala ny anarako izy raha iantso ahy izy dia hamaly azy hoe ho aminy ara ory izy ary ho vokisako fa ho ela velona izy satria malala ny anarako izy ho jesosy sotra indrindra tompo fa nombangatany tompo aminao aza misaraka amiko i jesosy fa raha tafasaraka amiko ianao tsy mahefa na inona na inona sotra indrindra tompo eo an-tanana riraikyo no apetrako iza ny
fiaina kurehetra batainy zanaka marobe ny favalo tamely aie riteo faray piaro barovinaoany ndeha anome voninahitra an'Andriamanitsika voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia. Masina 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 Jehovah tompony maro enky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Dia ho tanteraka tokoa an'izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Dia mahereza amin'ny faherezan'i Kristy isika rehetra tokoa. Velu para
fitsaharana kasambatra eri natako velo